Sehatra ny fahasalamana ndraiky kosa ny ova endrika ary manana endrika vaovao manomboka izao ny hôpitaly fitsaboana zaza ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana etsy Mahamasina mazava ho azy nisy ny volana tokana nentina ny karakarana izany toeram-pitsaboana ny zaza izany izay avy amin'ny fondation JM Bruno no nazahoana izany. Tamin'ny fomba manetriketrika ny nanokaninareo fotodrafitrasa ara-pahasalamana navozina ho anivon'ny sampana pédiatrika ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana etsy Mahamasina. Vola mitetina telo amin'ny fitopolo ho tapitra ariary mahery avy amin'ny fikambanana miandra sy ny fondation JM Bruno ary ny filakevitra regionaly Île-de-France no nentina namatsiana ny asa fanavozana an'ity toeram-pitsaboana ity ary naharitra herintaona sy tapany ny asa fanamboarana. Tena misy azo anovanana dia mba akaikaiky WC mba afaka solomana mandriny ao izy, misy azo anasana lamba kely kely raha ohatra hoe lamba sabatra kelikely afaka manasana vilia kely ihany koa izy dia mba madidy kokoa zany zazakely dia mba tsy dia misy paritaka be loatra ny micro. Isany efa nisy hatramin'izay fa mba hanatsara ny ambiasa zany satria miezaka foantsika manatsara ny fitsaboana misy taona satria hoe tsetsona kely izy ohatrany zao izy zao mandeha daholo tsotsotra. Tsy maintsy nitototsaina ny asa noho ny fahitana fa efa simba tanteraka ireo fotodrafitrasa ara-pahasalamana ao amin'ny HRB. Mandidina ny 700 isan'andro nisan'ireo marary sy mpitsabo azo tombotsoa amin'izao asa fanamboarana ao anivon'ny sampana pédiatrika ao amin'ny HRB zao. Akoatra ny asa fanamboarana dia miantoka sakafo intelo isan'andro an'ireo ankizy mahazo fitsaboana ao an-toerana ny fikambanana miandra.